no tanterahana teny amin'ny DLC Anosy omaly ny atrikasa amin'ny arahan'ny ministera mpanjakana misahana ny fampitaovana sy ny fanajariana ny tany ny ministeran'ny rano ary ireo tompona ndraiky mpanjakana manamorona ny lalan'ny bypass ny mahakasika ny fanotorana tany no antony izany dia ho arahantsika ary ny fanazavana. Atrikasa entina andiniana ny fampitofana tany manamorona ny bypass no ny arahan'ny ministera mpanjakana misahana ny fampitaovana sy ny fanajariana ny tany ministeran'ny rano tamin'ireo tompony ndraiky mpanjakana eo anivon'ny commune Dimy manamorona ny bypass ny fanakalo hevitra androana tany teny amin'ny DLC Anosy. Maro ireo teboka izay mivoatra nandritra izany atrikasa izany ary mbola manamafy ny fanapa-kevitry ny ministera ny fanajariana ny tany fa miato aloha ny asa fanotofana tany na ny remblai. Nampatsiahan' izay hoe zao ny fepetrany amin'ny feany io dia ahoana nampiarana an'izay. Hitantsika nefa eny amin'ny toerana izay misy andreo fa efa misy lasa aloha le olona ny antony maro samihafa efa namefy kely zary raha tsasametatra izy matra ny arabe reny azy maintsy renina ka zay ny natao androany resahany reny olombelona hoe tsy mety natao aloha fa asory le fety ny amafisina koa zany androany dia mifilazany aloha mbola tsisy afaka manao ny fanotorana tany mihitsy aloha zany nefa tsy maintsy hovanana ny fotoana fohy satria fantatra fa betsaka koa ny toerana zay tena azo atao mihitsy ny manototra azy anaovana zavatra anaovana trano anaovana magazin ny fanjakana zany tokony hivory aingana ary zay no tenenina amin'ny mpiaramiasa toy mivory aingana mijery an'izany aiza ny zone azo anaovana aiza ny construction aiza ny azo amrenana amin'ny renany ary miaraka amin'ny mairie tena zany dia mampafantatra an'izany amin'olona mafahany olona zany manao investissement fa tsy le fantaran'ny fanjakana mety mahatonga ny olona manao mafona ihany koa satria fanjakana raha hiteny fotsiny dia tsy azo atao nefa misy zavatra azo atao nefa avy atao zao aloha dia tsy maintsy andraisina ny pepetra ary manaroatra zao fotoana zao mirenina an'izay hoe janona tanteraka aloha ny resaka fanotorana tany eto amin'ny fandraisitsika. Ny faharoa ny amin'ny bypass dia miala daholo aloha ireo fefy manamorona anio ka zay ny agavian'ny olona mba andray an'izay fepetra zay anamariny miany zany ny tekniana siana sy manam-pahefana resaka amin'ireo olon'ireo engavy an'ireo olon'ireo ary andraina ndraiky kosa fanjakana raha ohatra oen'izay tsy ala nefa mino fa olona samy mahafantatra taony ka tsy ho tonga amin'izany tsika. Anisan'ny nasongadin'ireo ben'ny tanàna ihany koa ireo tsindry izay mateti-pahazo azy ireo momba ny resaka fanajariana ny tany sy ny fanotorana tany. Fihetsika izay nambara minisy mpanjakana Rivo Rakotovao edina ary afaka manatona azy avy hatrany ireo ben'ny tanàna entina hisorohana ny toetra ratsy fanao taloha.